Ronjatony fiezana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy. Ronjatony niarovana ny sistany sy ny vahoaka ary ny harem-pirenena. Ronjatony niara-niasa sy nampandroso ny orinasa lehibe teto amintsika. Fantatrao vehivavy, ny 9 janoary ho avy izao i Madagasikara dia anisan'ireo handray anjara amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaditsiranana, izay ho tanterahana amin'ireto toerana manaraka ireto: Antsirabe izay mandray ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy, Antananarivo, Toamasina, Sambava, Antsiranana, Fianarantsoa, Nosibe, Mahajanga, Toliara ary Tolagnaro. Ary fantatrao koa vehivavy, amin'ny fotoana io dia afaka mamaly ireo fanontaniana izay manitikitika ny sainao ireo ekipan'ny fahaditsiranana, ka manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fisokafana ka tongava maro. La douane, une administration innovante, redevable, partenaire pour l'émergence du pays.